Miray fomba mitahiraka izay ny lohahevitra lehibe izay novizina nandritra ny février ambiny fiheveran-draharaha taona 2024 tato amin'ny Fédérationa Madagasikara Avaratra. Ato amin'ity horonan-tsary ity no hijerevantsika ireo jeritodika tamin'ny lasa ary ireo drafitra amin'ny hoavy. Chers amis internautes, nous continuons l'assemblée spirituelle et administrative de la Fédération Madagascar Nord. Et comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas encore, mais je vais vous le dire, une assemblée administrative est un moment où les délégués réunis prennent le temps de voir ce qui a été réalisé durant les 3 années passées selon le plan stratégique de la Fédération, le plan stratégique que la Fédération a mis en place au début de son mandat. Donc, durant la dernière assemblée en 2019, fin 2019, il y avait des plans et résolutions qui ont été pris, ont été votés par l'Assemblée et l'administration qui avait été élue avait eu la responsabilité d'établir un plan stratégique par rapport à ces plans et résolutions, mais aussi par rapport au plan stratégique de l'Union et de l'Église mondiale à travers la conférence générale. Je tiens dans ma main le livret qui contient tous les rapports, tout ce qui a été accompli durant les 3 ou voire même presque 4 dernières années. Donc une mandature qui a été particulière et difficile avec la Covid-19 qui a pris au moins 2 ans, qui a restreint beaucoup d'activités. Parmi ce qui a été accompli, au niveau du secrétariat de la FMN, nous sommes contents de voir que la Fédération Madagascar Nord est en train de basculer vers la CMS. Les noms des membres d'église ont été saisis sur la CMS. Certes, il y a encore un pourcentage qui doit être saisi, mais la grande majorité a été faite et nous prions, nous espérons que d'ici la fin de cette année, les 100% des noms seront sur la CMS et la FMN pourra basculer comme les autres fédérations vers le registre en ligne. Il y a aussi des objectifs par rapport à la spiritualité, par rapport au baptême, par rapport à l'implication des membres qui ont été atteints. Certains ont été atteints selon ce qui avait été souhaité, d'autres sont toujours en cours, mais ce que nous espérons, c'est que ces objectifs qui concernent le salut des âmes, qui concernent la proclamation de la bonne nouvelle, que ces objectifs soient atteints afin que notre mission soit accomplie selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Raha eto anivon'ny Fédération Madagasikara Avaratra, ny salafavitrihan'ny membre eo amin'ny asa fitorenan'ny filazantsara dia saika mahatratra hatrany amin'ny 580 ary ireo dia membre tsopo izay manatanteraka ilay baikon'Andriamanitra manao hoe mandehana nareo ary mitoreny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Isaorana an'Andriamanitra amin'ny fahavitrihan'ny membre sy ireo pastora mpiara-miasa any amin'ny distrika tsirairay avy. Raha ny andraikitra tao anatin'ny département Sahanina dia nahavitany tato ary afahana milaza fa 700 teo amin'ny asa izay neritreretigna atao dia tanteraka. Ny antony ihany koa dia zao hoe tombotsoa lehibe ny fahafahana manatanteraka izany ho an'ireo mpitandrina mba ahafahana manatanteraka izany asa fanompoana izany. Noho ny antony tsy azo anoarana nefa ihany koa eo amin'ny lesoka noho ny Covid-19 no tsy nahafahantsika nanatanteraka zato isan-jato kanefa isaoran'Andriamanitra amin'izay rehetra vita dia ahafahana maneho ny voninahiny izany. Naronaro io tanjona izay napetraka teo anivon'ny ministèran'ny jeunesse ary iara-malala fa ao ny fototra, ao no avin'ny fiangonana, ao no eritreretigny hoe hitondra fiangonana koa ndraiky andro agny. Zay no nametrahana ireo tanjona maro sambihafa teo anivon'ny fikambanan'ny tanora. Tao anatin'ny 3 taona zay niaignana zay dia iara-manaiky fa tsy tatra ny tanjona. Mety zavatra maromaro ny anton'izay vokatra ny toe-javatra zay nisy. Ny confinement moa nisy tamin'ny 2020 2022 angamba nanomboka nisokasokatra koa. Fa na dia zay kosa aza nefa tena hita fa andalana fanatratrarina io tanjona io ny tanorantsika. Mety manodidina
50% eo angamba no efa hita misongadina amin'izay tanjona izay napetraka zay. Efa azo eritreretigny fa ndraiky andro agny tafiboaka ny tanorantsika, mety ho anana olona maro atsika, anana directeur d'église maro, anana pasteur maro, ary anana olona manga eo anivon'ny fiangonana, anana missionnaire afaka mamita zany asa famonjepana zany. Ankehitriny dia isaorana ny tompo fa raha eo amin'ny lafin'ny isa no jerevana efa mandilatra zany ny isan'ny mpianatra, efa surnombre raha zahavana, kanefa moa ireo mpianatra manerana ny toerana izay misy ny sekoly dia mbola miady sisika ihany izy ireo amin'izany sekoly zany. Zany no manamarika fa akafizin'ny olona tian'ny olona ny sekoly adventiste izay manabe amin'ny fanabeazana kristianina. Eo ihany koa moa ny foto-drafitr'asa maro isan-karazany izay nasiana fanavaozana sy nasiana fanamboarana. Hitantsika maso mivantana eto ny fanamboarana izay natao teo anivon'ny sekoly adventiste. Tahaka izany ihany koa any amin'ny sekoly adventiste Ambanja dia nanorina efitrano vaovao. Manomboka amin'ity taom-pianarana ity zany dia misokatra ny lycée ho an'ny sekoly adventiste Ambanja. Teo ihany koa ny fitombon'ny mpianatra adventiste izay mianatra amin'ny sekoly adventiste. Misy moa ny tanjona maro isan-karazany izay tokony ho trantrarina ary mbola tokony ho atao, kanefa ny feim-potoana dia tapitra. Fa ny zava-dehibe dia ny mampafantatra izany. Ny vision zany izay mbola tokony ho tanterahana amin'ny sekoly adventiste eto anivon'ny fédération dia mbola maro ireo foto-drafitr'asa izay mila hatsaraina. Tokony ho atao ihany koa ny fanentanana ho amin'ireo sekoly sasany mba hiezaka izy ireo hanana vina tsaratsara kokoa amin'ny isan-taona. Eo ihany koa ny tanjona fampitomboana amin'ny isan'ny vita batisa izay tsy nataonay ambanin-javatra izany, ka hitombo mandrakariva isan-taona ny olona, ny tanora, ny ankizy an'olon-tena ao amin'ny rano batisa, ampitombo ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Resaka mahakasiky ny sampagna sekoly sabata isika amin'ny mahafony fiangonana azy. Asitrahana atsika teo anivon'ny fiangonana tamin'ny fanohanana izany sampagna izany satria nagnajoro ny tarika miasa isika afahana magnatratra ny tanjona eo amin'ny fianarana ny ten'Andriamanitra, amin'ny fitoriana ny filazantsara ary afahana mampanjaka ihany koa ny firaisan-kina, ny firalahiny membre samy membre. Rahalahy sy anabavy, betsaka ny ezaka efa vitatsika nefa amafisina etoana hatrany hatrany fa mbola betsaka ihany koa ny zavatra tokony ho hatsaraina mangolona izany sampagna izany satria izany sampagna sekoly sabata izany no fony fiangonanatsika. Tahaka zany ihany koa ny ministera ny vavaka eo anivon'ny fiangonatsika. Ilayntsika ny mivavaka, mivavahaka aza mitratra ary oka an'olo-tegna amin'ny fivavahana isan'andro isan'andro isika rahalahy sy anabavy. Ka sitrahany atsika nandritra ny 3 taogno lasa zay tamin'ny fahavitriantsika mamonjy ireny fiaraha-mivavaka samihafa zay rahantsika amin'ny tanora, rahantsika amin'ny vehivavy, ny rahantsika tamin'ny ankizy. Amin'ireo fiaraha-mivavaka samihafa zay tantarahany teo anivon'ny fiangonantsika. Sady ihany koa ny fiaraha-mivavaka mahazatra zay fataontsika isaka ny alarobia zoma indrindra fa ny sabata. Rahalahy sy anabavy, intany hatrany tsika anoy izany ezaka izany eo anivon'ny distrika tsirairay avy, eo anivon'ny fiangonana tsirairay avy mba tonga ny fiangonatsika ny membre tsirairay avy ao agnaty izany fiangonana zany ho tia sy mazoto mivavaka. Mahakasiky ny sampagna fifandraisana zay eo anivon'ny fiangonatsika, ilayntsika ny mafantatra ireo zava-misy eo anivon'ny fiangonatsika, ireo programa samihafa niezahana nagnaparitaka izany tagny fiangonana tsirairay avy tagny na afahantsika tato anivon'ny distrika rehetra tato amin'ny FMN nahazo zany vaovao izany azoro ara-potoagna gasitrahiny ny ezaka nataontsika rehetra indrindra fa zareo mpiara-miasa akaiky tamin'ny fagnanaovana ny asa araka ny efa nampodiko teto hatrany betsaka ireo zavatra zay tokony ho hatsaraina indrindra fa eo anivony ireo fitaovagna zay ampiasaintsika dia ny radio izany mbola entany hatrany atsika rahalahy sy anabavy fiangonana tsirairay avy indrindra fa amin'ireo faritra zay misy ireo fitaovagna reo mba hanohana mandrakariva ny asa zay tanterahy eo anivony zany fitaovagna. Dia ihany koa dia magnamafy sy magnetaka eo anivon'ny fiangonana tsirairay avy isika zany dia tompona andraikitry voalohany indrindra mampafantatra zava-misy eo anivon'ny fiangonatsika na ny zavatra ivelan'ny fiangonanatsika ho fantatra ny fiangonana ao sy ny zavatra zay misy eo amin'ny fiangonatsika ho fantatra ireo zay magnodidiky atsika. Rahalahy sy anabavy, Andriamanitra ny omembon-dahitra ankasitrahana atsika tsirairay avy noho ny fahavitantsika ny asa ary nirigna itoy hatrany zany ezaka sy dingana zany ho amin'ny tsara mandrakariva. Misaotra tompo.
niraka ho an'ny sampana medidiny ankizy amin'ny fiangonana adventiste amin'ny tandriny any fafito zegny a dia ny kolokolo ireo tsaika aby reo zegny a mba ho lasa olo-pirenena vana amin'izao fiainana zao sy amin'ny fiainana ho avy ke noho izay zegny dia nisy fiofanana zany natao an'ireo tsaika ireo satria ny teny filamatra moa zegny dia ny hoe andeha ao ho mpianatra nofanina ho mpianatra reo tsaika aby reo tamin'ny alalan'ny fanofanana ny mpanabe zany isaky ny distrika ary efa azon'zareo zany dia nampitaigna tamin'ny fiangonana ary dia hita zany nandritra nyity taona 2024 ity fa marobe zany ireo ankizy izay nanao conférence ary nahitana vokatra. Raha ny départementan'ny tantananay dia nahatsapa zahay efa niatriky feky anagoavana teo anatrehany valagnaretigny izay nisy teto ambonin'ny tany satria valagnaretigny io tagny amin'ny fianakaviagna isan-tokantrano eny agnaty vilagny mihitsy zany voakasiky ny valagnaretigny satria nihegny fahafahana amin'ny lafiny ara-bola ary eo amin'ny fiangonantsika zany tiako ny magnamarika fa rehefa mihegny vola miditry amin'ny ologno na membre mazava loatra mihegny vola omeny agny am-piangonana na dia izany aza manazava-dehibe Andriamanitra soratsika n'Andriamanitra satria araka ny tatitry nataony trésorier ny fédération misy atsika salama ara-bola zany ny fédération misy atsika soragna n'Andriamanitra zay ny asa Andriamanitra nampiasa zahay koa teo amin'ny fagnentagnana membre ary membre zany ny keliaina teo amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Tsapa fa nitombony ara-panan'ny vehivavy tamin'ny fagnaragna regny formation isan-karazany ary teo amin'ny lafin'ny tokantrano ihany koa hita zany nisy fiatsaragna ihany koa anisan'ny formation natao ihany koa ny fagnanaovagna budget to agnatin'ny tokantrano maro no milaza fa na tsara ny tokantrano zegny igny formation zay natao igny teo amin'ny lafiny arakasa ihany koa tamin'ileo formation zay natao zany maro ny vehivavy zay nahazo tombotsoa fa nahazo fivelomagna zany tamin'ileo asa zay nianaragna aveo andre ohatra savon zany efa maro ny tokantrano zay tsy mividy savon raha zay ampany vitsivitsy zay ihany no koragniny ny am'ireo tombotsoa fa ny amboniny zegny hita koa ny farisian'ny vehivavy amin'ny fagnanaovagna ny asa fitoriagna. Raha ny départementan'ny Masy eto Diana no resahana dia voninahitra ho an'Andriamanitra satria afaka nanompo an'Andriamanitra afaka nanao an'ireo activité maro ho fampianarana ho formation amin'ny membre ato anatiny ary ho formation an'ireo olona zay any ivelany ho fitoriana ny afatry ny anjely telo sy ho fanomanana ny olona amin'ny fiavian'i Jesosy mba hananan'izy ireo fahasalamana tsara ampisehoan'izy ireo voninahitran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vatana salama ary mba ahafahana manafaingana izany fahatongavan'i Jesosy izany. Azo lazaina fa tratra ny tanjona satria maro ireo formation nampitaina maro ireo activité natao raha ny kasika ny plan de 5 jours dia efa hombiazana tanteraka satria 570 ny curiste na ireo zay nanao ny fialana amin'ny paraxis gara dia afaka tanteraka zany hoe hiderana an'Andriamanitra izany rehetra izany. Isaorana ihany koa ny membre izay nampiatra n'ireo fanavaozana fahasalamana rehetra izay nampianarina ny firariana dia ho ampiaritsika ireny mba tsy handalo fotsiny ihany ary mba hitondra fahasalamana ho antsika tsirairay avy ary raha tenenina moa hoe tratra be ny tanjona dia ny valiny dia miankina amin'ny fahasalamantsika membre ihany koa sy ho an'ny fahasalaman'ireo zay olona ampianaritsika amin'ny alalan'ny fampitana izany fanavaozana ara-pahasalamana izany amin'ny hafa. Isaorako ireo mpiasan'ny fahasalamana adventiste rehetra izay nandray anjara amin'ny alalan'ny conférence satria dia isaky ny conférence dia tsy maintsy misy fandaharana ara-pahasalamana santé dia isaorako anareo ary ianareo no herin'ity départementan'ny Masy ity ary ny angatahana dia mba hitoy ny fiaraha-miasa mba hanatrarantsika kokoa ambonimbony kokoa ny avon'ny tanjona amin'ny manaraka ny tory itsika ny tory ny fiavian'i Jesosy ary nanomana ireo olona rehetra amin'izany fiavian'i Jesosy izany izay ny tena mampidera an'Andriamanitra ety afara. Ny sosikevitra angamba dia ny hoe fanamafisatsika membre tsirairay avy ato agnatin'ny fédération Madagasikara Avaratra ny amin'ny atao hoe vavaka satria ny vavaka no anisany tsy ambaratelo eo amin'izay famitana ny asa zay amafisina ihany koa lay firaisan-tsaina eo amin'ny fanatanterahana lay hiraka ary ny fahatelo
dia ilay fiaramiasa eo anivon'ny membre sy ny pastora sy ny aty amin'ny foibe ny fiangonana adventiste aty Antsiranana izany. Raha ny atao hoe fanamarihana vitsivitsy fanatsarana dia mbola misy lesoka ihany satria eo amin'ny maha-olombelogno sy ny andraikitra zay atao anatin'izany moa misy ny mbola mianatra, misy ny mbola ao anatin'ny tegna miezaka amin'ny fagnatsarana dia azo lazaigny fa isaoragna manokan'Andriamanitra ny amin'izay rehetra vita indrindrandrindra amin'izao fivoriam-be fiheveran-draharaha izao. Misy ihany koa moa zany ny karazana atao hoe alignement eo amin'ny fampianarana amin'ny programma any an-tsekoly izay tokony mbola ho atao satria zava-dehibe izany mba tsy ho samy manana ny zavatra tiany ampianarana ny mpampianatra dia tokony mbola isy ny fanofanana ireo mpampianatra ireo ampitoviana ny point de départ sy ny firafitry ny programma isan-karazany mba ahafahan'ny mpianatra manana fahombiazana iraisana eto anivon'ity fédération misy atsika ity. Ny zavatra andrasana moa zany dia tsy fa ny mba ahatonga ireo zaza ireo ho matotro ary iaina amin'izany teny toriny zany ka avita anda zany ireo zavatra ratsy eo amin'ny fiainana izay andalovany ary azo antoka ny fiainany ho avy dia ny fanjakan'ny lanitra izay iaina any amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy. Agnatin'ny fotoan-tsatra ohatran'izao zany tokony hitodiagna bebe kokoa fampitomboagna ny fahafahan'ny membre mampiditry vola zany hoe asa fivelomagna mihitsy zany mila todigny manokana formation arakasa zany karaha ilay natao any tsy volagnana zava-dehibe zany satria igny zany zeo dia magnisany magnampy ny membre amin'ny fotoam-pitomboagna vola miditra. Faharoa ampianarigny zany membre hitantana krizy tsy magnome daty hoe ho avy zay fa anjaran'ny pasteur anjaran'ny département zany mampianatra membre mba hitantana amin'ny lafiny ara-bola ao agnatin'izay fitantanana zay mazava loatra ny fampitomboagna ara-panahin'ny fiangonana zany ataontsika hoe zava-dehibe io zany tegna kindregny amin'ny ankapobeny zany vola zany misy foana fa tsy indraindray rehefa tsy magnome vola zany ny ologno mazava loatra fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy zany manana olana fa rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ny ologno anankiray dia mahafoy zavatra ho an'Andriamanitra izy ka fampitomboagna amin'ny lafiny ara-panahy zava-dehibe zay tokony hamafisigny eo anivon'ny fédération ankoatrany fahaizana mitantana ilay vola eo am-pelatagna. Ny hevitra zany hita hoe hagnatsara bebe kokoa zany le fikambanana dia ny firotsany viavy jiaby agnatin'ny fikambanana satria boka misy zany mbola tsy miditra agnatin'ilay fikambanana satria tsy mahazo tombotsoa baka izy ka tsy maray le toromarika miaigna ka ny fomba mahatsara azy zany jiaby zany mirotsaka antsetra amin'ny firotsagna amin'ny fikambanana dia mandray ireo toromarika zay amiagna zay azo avy amin'ny fobentsika avy agny ampitaigny amin'ny atsika tia ifotony ihany koa. Anatsarana ny ho avy dia maro ireo distrika hotsidiana amin'ny manomboka eto anisan'izany ireo Anosy-Be, Ambanja, Anivy-Rano Nord izay tsy dia voatsidika loatra tamin'ny teo aloha fa manomboka izao kosa dia azo fitsidiana izy ireo anatratrana ny expo santé maro isan-karazany ny activité rehetra dia hitohy mandrakariva ny consultation gratuit amin'ny alalan'ny fandraisana sensibilisation lutte contre le diabète sy ny hypertension artérielle dia hitohy mandrakariva ary eo ihany koa lutte contre le tabac moa dia tsy ajanontsika toraka izany ihany koa ny fizahan-pahasalamana amin'ny fizahana maso maimaim-poana miaraka amin'ny Institut de la Vision de Madagascar dia mbola hitohy mandrakariva izany ho tombotsoan'ny manodidina sy ho tombotsoantsika membre rehetra izay atao anatin'ny fédération. Ny faniriana dia tsotra foana ihany hoe ho ambinina sy ho salama ane ianao tahaka ny fanahinao hoy izy Andriamanitra ao amin'ny jaona fahatelo ny toko faharoa. Raha ny fivoriam-be fiheveran-draharaha sy ara-panahy ny fédération na Madagasikara Avaratra moa no ambara dia mipetraka mandrakariva ilay lohahevitra maneran-tany le hoe manatratra izao tontolo izao andeha aho satria lohahevitra hatramin'ny taona 2024 izany lohahevitra izany ho an'ny fédération na Madagasikara Avaratra manokana dia mandray ny fanapahan-kevitra teo anivon'ny komity ny foibe maneran-tany fara izay miresaka ny amin'ilay hoe fijerena akaiky indray mandeha kokoa ny amin'ny iraka
ny fiangonantsika adventiste amin'ny tandrandra-pafito mantsy dia mipetraka mandrakariva ho lohalaharana ny iraka koa amin'ity fempotoam-piasana manaraka ity dia apetraka voalohany indrindra ny fijerena indray mandeha ary lalindalina koa ny fanatanterahana ny iraka eto anivony izany fédération izany. Ankoatr'izay moa dia mbola mipetraka mandrakariva ireo sehatra anankitelo dia ilay iraka dia eo ihany koa ilay fitomboana ara-panahy ary ny fahatelo moa zany dia ny fitariana. Amin'izao tsika miteny zao dia ao anatin'ny mamolavola ny drafitra ho an'ny 3 taona manaraka ny délégué io ilay antsoina hoe commission plan et résolution zany hoe manome ny torohevitra sy zay rehetra tokony atao mandritra ny 3 taona manaraka indray koa dia manantena isika fa dia ho tanteraka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ireo ataontsika hoe plan sy paikady mipetraka manompoka fiangonana maneran-tany hatraty amin'ny fédération ary mipaka hatrany amin'ny fiangonana antoerana tsirairay avy any. Amin'ny ankapobeny dia nizotra am-pilaminana ny fivoriam-be izay natao tato amin'ny fédération Madagasikara Avaratra ka ireto olona ireto indray no hitantona ny fédération Madagasikara Avaratra mandritra ny 3 taona. Ny président ny fédération Pasteur Ramamondsoa Floré, ny secrétaire exécutif Pasteur Ramanantsoa Kissinger ary ny trésorier Monsieur Raminson Serafin. Ny amin'ny départemental indray ny ao amin'ny jeunesse adventiste PCM ACM Pasteur Mbolatina David Tsilavina. Ny ao amin'ny association pastorale vie de famille CFRDS indray Pasteur Menandrouby Merlin. Eo amin'ny GCV prière service communautaire Pasteur Eric. Pasteur Rosa Alemé indray no ao amin'ny esprit de prophétie publication ary ny communication. Ny eo amin'ny ministère personnel école du sabbat ary ny mission adventiste Pasteur Jacout-Njafara Bidel ary ny farany ao amin'ny relations publiques et liberté religieuse Pasteur Ramamondsoa Floré. Misy ihany koa ireo département voafidy ao anatin'ny sampana ny asan-tratrapo ato amin'ny fédération Madagasikara Avaratra. Service fiduciaire ao amin'ny faritra Sava Rabela Christian Diana Jaozandry Félicien. Eo amin'ny santé faritra Diana Razafimandimby Tantely faritra Sava Rasoanambinina Fidelene. Eo amin'ny ministère des enfants Manuela, ministère des femmes Rakotoarsoa Emma, éducation Monsieur José Lito. Ireo olona ireo indray no hitantona ny fédération sy département ato amin'ny fédération Madagasikara Avaratra.